mahakasika ny rehetra ny fahaiza-miaina. Hitanao fa fahaiza-miaina ve ny fanadiovana manodidina anao? Zavatra tsy maintsy atao ve izany? Fahaiza aloha zay satria laha maloto zany ny tanàntena manjeka areti-pesta zao ka ho avy amin'ny tena zany ka eleo misy olo toy izay mitsabo. Tsy maintsy atao zay satria miankina amin'ny toe-pahasalamantena. Laha maloto ny manodidy mety naharaitsy tokony ho avy amin'ny tena avy amin'ny tena. Fahaiza-miaina aloha ny manodidina fanadiovana manodidina satria ndray tegna tompony avao koa mahatsapa hoe tena afaka miaina rivotra madio lafa madio manodidina ny tanàntegna. Laha tokony ho izy aloha tokony ho tsy maintsy atao fe miankina amin'ny tsirairay avao koa moa zay. Hitako aloha izy fahaiza-miaina satria manaja amin'ny fahadiovana. Izy aloha tsy maintsy atao satria raha ohatra ka hoe maloto ny tokotany, maloto ny trano dia tsy maintsy atao. Tena ilaina ny fahadiovana satria amin'ny tany malagasy toy maro ny areti-pesta amin'izao fa manjeky. Tena tsy maintsy atao satria amintsika malagasy atao zany tena maloto fa tokony diovina isan'andro. Hitako mety fa mba madio zany ny fitadiava takeva amintsika ho malagasy ny fadiova mba tsy hampisy ny arety ny ankizy. Tsy maintsy atao zay satria na amin'ny tokotany na amin'ny tokantrano na manodidina anao tsy maintsy manao malio raha fa tsy mahatsapa tsy maintsy tenenina mba hamafa. Ny ray aman-dreny ve tokony hampianatra ny ankizy ny fahaiza-miaina voalohany sa ny any am-pianarana? Ny ray aman-dreny aloha ro tena tompona anjaitra amin'izay mba hampianatra fahalalam-pombananany. Laha ny tena marina koa tokony ray aman-dreny no mpampianatry ro miara-miasa amin'izay zany afaky ho mety soa zany titetiky mba hahainjy ajaro. Andidin'ny ray aman-dreny aloha mampianatry ty zanany amin'ny fahadiova no amin'ny ty hahaizana manaja zay olo ambaliky. An-dakilasy mandray anjara maharamose azy mampianatry ny zanakinay raha alefa an-dakilasy. Fa tokantrano aloha ray aman-dreny mandray anjara mampianatry ny zavatra tokony lalana homban'ny zanany, zoan'ny zanany. Tokony izy aloha ny ray aman-dreny satria tokony mba fa mahay miaina baka an-tragno aty ny zaza dia lafa avy am-pianaragny efa tsy mora mpampianatra agny avao koa magnitombo an'izay fahalalany fa ny hainy baka aty zay. Ny ray aman-dreny tokony hampianatra fahaizana voalohany dia avy eo ny mpampianatra satria amin'ny bokely izy aloha tsy maintsy ny ray aman-dreny bakeo ny mpampianatra. Ny ray aman-dreny mampianatra voalohany bako amin'izay mpampianatra satria zany ny ray aman-dreny vokelikely zany tena fampianaran'ny fahalalana. Dia fa tena ampianary mpampianatra amin'izay vao zay torotoronetra madinidinika avao. Araka ny hevitrao, manaja sy manompo ny tandrazana ve ny malagasy? Mahatsapa ve fa misy adidy tokony atao eo amin'ny fiarahamonina? Henan'izao aloha le mbo misy avao aloha ty manaja fe malagasy henany koa fa tsy dia manaraky ty fomban-drazany fa mianatsy fomba vahiny zao. Misy aloha ny mahatsapa ary misy koa ty tsy mahatsapa fa vitsivitsy avao ny mahatsapa ary sasany mahatsapa rey misy eo i zany mivola avao tsy mahatsapa nefa i mahatsapa zany zay. Araky ny hevitsiko aloha misy ny sasany mbo magnaja fa misy koa ny sasany fa tsy magnaja sasy. Misy ny mahatsapa dia misy ny tsy mahatsapa fa misy avao koa ndragnazy mahatsapa reo tsy mahalala manao an'izay adidy zay kindraindraiky. Tsy manaja satria be da be no manao fahadisoana aty any. Misy aloha mahatsapa dia ohatra misy koa tsy mahatsapa satria misy zany hoe fiarahamonina ty nge tokony atao ampitiavana fa tsy atao fankahalana. Tena manao mitanindrazana malagasy satria zany mifanaraka ary mifanaja ny malagasy rehetra. Mahatsapa ny malagasy satria ny olona isaky ny ankohonana samy mamelony vatany.